mamenatra indrindra ny olona ataontsika hoe any amin'ny sehetry ny fitondrana sy amin'ny toerana mo tsy fanasiana asiny ny malagasy manampahaizana malagasy ary reo tompona andraikitra sy tompotoerana amin'ny sehitra zay misy azy ohatra ny maramila tena tsy miavonao mihitsy ny zany le maramila malagasy e tsy mahay ninoniny manana ampipo le rehetra e ny maramila manana ampipo mijoroa amin'ny maramila malagasy atsika manana ny maizy azy generaly tosonona ny teny zany mahatsiaro menatra mihitsy ah eo anatreny zava-misy amin'ny manamranakahako tsy asiana dikany tsy asiana asiny fa iza ny aron'ny ty firenentsika ty tsy ny maramila malagasy sa iandry rosianina iandry sinoa iandry olona avy ao sud afrika sy ny sesasisika zay ny ataoko hoe mba manana ambo ary efa nteny ny lehibe ny état-major général Picolas tamin'le fionambre teny vato manomboka zao ny tafika tsy kipy tsy anampy masotrony ary tsy anampy tsofina fa mitenenina le zay tsy aho mitenena fitenenana tsy midika fanokana-panjakana kory miaraba tombokila makasiraka tomboky vavy misaotrasika trano manjoiny tova radio am'izao maraina izao araky ny mahazatra rehefa zoma takan'izao de miara-dalana amitsika izoko be Constant Raverson zay tsy tazana kely teo aloha teo no miantonytazatazareo miataka kely nandefa telefona tsy niray ihany koantso teo foana ihany aloha izy antso teo ihany rehefa misy tondra fa nio-kevitra maro lafitsy ny fomba fijery mamarana ny herinandro tsika tahaka ny mahazatra de manao karazana fintana sy fomba fijery makasika andreny volana marsa namaritra ihany koa ao anatin'izay ka zay tokoa isany hoe songadina zany tamin'iny herinandro iny aloha ny hoe gouvernement vaovao ny hoavy de ny fanamariana ny 7 martsa 7 taona lasa atsiarovana ny tolom-panafana tamin'izany fotoana zany eo ihany koa raha ny hoe lafa ny toe-karena zany raha tamin'iny herinandro iny de isan'ny adevitra ny resaka hoe toe-karena sy ny vola ka zay ny anomboantsika azy angamba amin'ny akapobeany hoe ny gouvernement tasiny hoe endrika nisehony ny zavatra mety hitranga sy ny hoe manahoana mety hotohany zany manomboka eto zoko be Constant Raverson zany hoe manahoana ny tohany fa ka zay fijeritsika ny tena hitako mandritra zay le rozomanga mba tsy teto fa tena adikaparantso fotsiny indrindra voanivoaka le hoe osolona ny gouvernement de tena akamely fotsiny de lasa tonga politika amin'ny Facebook ohatra lasa de tena de aloha izy hoe sofa nypoitrany zao misy fanoharany tsy haiko amintsika malagasy ny antsika moa misy an'leo avelao amindra ahitana antsivaka fa ny andrareo sinoa misy an'leo hoe kapokapoy ny vodibozaka itsiritika voaka tany ny voalavo sy ny biby lava ty zany ohatr'izay kapokapohana ny vodibozaka hoe iovany gouvernement tanany mivoaka daholo ny demony rehetra voaka akamely zany filazanao azy zany akamely zany mbola tsy nahita akamely oatra zany ary na ny tanora ara de indrisy tafiditra am'izany keo ka ny fahitako azy tsika tsy miditra am'izany fa nitsika de zao ihany tsika de miezaka mamoaka tsinjodia zay le filazanao azy zay tsinjodia anatin'izao de zay ny hitako hoe raha sady resaka 7 marsa 7 taona lasa zay iresaka repoblika sy fanavoajana ny repoblika iresaka ny gouvernement aza sarahatsika ireo fa ty 7 marsa ty fa tsy atao jonjorombony eo misetosetoky manatitra voninkazo de aveo mame zavatra kely an'izay everina fa sisa nanamborana de zay foana raha izay lasa 7 marsa na olona resy zany hoe misy ambom-pirenenao fa resy mivaza de jereo nge le fifandraisany nisy adihevitra momba ny repoblika mihitsy tamin'ny 7 taona lasa tamin'ny 47 zao akoatra n'le ny teny hoe faleovatena ny mderem io de ninninona fanameloana ninninona filazana hoe nakaizany padesma de zao
ny padesma tompoko a namoaka resaka hoe voalohany a tsy ataonareo fitondrana Andriamanjaka ntsony ty faharoa tsy ataonareo fitondrana ny aty ampovoany centralisé be ty zao le fomba lazany azy hoe partie des anciens esclaves et des hérités de Madagascar zany hoe na ny indevo na ireo no veriverezina tam'izany natao anjorom-bala eraka Madagasikara de antoko miady ho an'izay inona moa zany fa de manafoana le farasisan'ny fomba fitondranaN'Andriamanjaka indrisy nefany zay ny ampifandraisiko am'le ankehitriny a indrisy ankehitriny mandraky ny ankehitriny a tena mbola tsy te hijery an'izay lafin'izay foantsika rehefa makalaza ny 29 mars fa ohatrany hoe ry demony aty ny anjely madio sy masina ary soa nefany a tsika samitsika ihany tsika samitsika ihany reo ankehitriny zany a de mbola le ady atsanga tam'izany no mbola mitoy ankehitriny fa ny anjarantsika ankehitriny de manao hoe nlaloviny vazatsika satria tsy nahay ny fampiavana ny mpitolona sy ny vahoaka ivelan'ny mpitolona inona moa le tsy nahay ny fampiavana tsy nahay nandray hoe eny ara fojeritsika fahefan'ny faritra eny ara fa tsy hoetitsika araky ny firazanany sy zay manodidina le lazainy ankehitriny hoe mafia hoe tsy etsika amina resaka mafia tsony ny fitondranany tany sy ny firenena satria taloha amin'ny fanjanahantany fitondran'Andriamanjaka teto ary ny fitondran'Andriamanjaka taty ampovoany tany tena efa niezaka nanao hoe baboky Madagasikara manontolo de lasa de ny amaranako an'izay resak'izay a zay fanjakana rehetra teto Madagasikara tamin'ny fitondran'Andriamanjaka isan-karazany zany samy ny antso vaza daholo mihitsy a edivana n'le fanjakana manodidina azy zay malazalaza rehetra niaraka tamina vaza daholo ka ny tiako lazaina am'izay de hoe mba ny 29 mars am'ty re tompoko tsy ho 29 mars fifankahalana andraiko 7 taona mbola mifankahala ihany mandraky ny ankehitriny mbola mahatsiaro hoe des hérités de Madagascar ny faritra mandraka ankehitriny fa mba repoblika aloha zany hoe tsy fitondrana vondron'olona kely de izy sy ny avany sy ny sakaizany sy ny tandapany sy ny tompomena keliny ihany a no mifeny tany sy ny firenena ray zay ary akoatran'le repoblika de zao ny faritra rehetra no miombona ho Madagasikara ray ary samy mana ny fahefana isaky ny faritra zay mitsabo ny firenetsika zay ny fampiavanam-pirenena voalohany indrindra ka itsika zany a tena manisy zava-dehibe mihitsy an'le hoe fanavozana ny repoblika de inona fandraisana am'le gouvernemanta inona fandraisan'le gouvernement resaky tsika teo zao le 29 mars de fanavozana ny repoblika le hoe ny faritra ary tena repoblika fa tsy hoe fanjakana olona lasa izy indray ny ohatra mpanjaka kely araky ty rehetrarehetra de le gouvernemanta de zao fanontaniana ty zany any lazaina hoe gouvernemanta inao ty ouverture amin'ny akolafika samy hafa fahitanao an'ilay endriny io ve zay sa hoe manahoana ny atoko sy ny sisa de inona tanjanao anatin'izay hoe fitonina politika ve sa zainao satria devy ihany koa mandeha mbola misy an'le taloha mety ny hainao an'le teniny inona teny sadeky manunion africaine koa angamba ny hainao ampahany sy nampanantena hoe ny ary satria zao no hitako manko a nanisa tsara mihitsy zay tao an-trano telo sy telo mbolina amin'izy rolany mpifanaritaka lava sy mpifandrafy teto amin'ny firenetsika mandritry ny 9 taona ka tsy nahavanina ny firenetsika reto telo sy telo isaony olona manatiny io telo sy telo eny mbola misy 7 zany afatsy telo sy telo zany dikan'izany nge misy atoko manana olona telo zany angao tsisy olona manana zany nge tsy vitany hoe telo sy telo a
ny an'lay rakilara tokony efatra sy telo fa zany hoe le raha matomadama mety riny efa nitsipahany hatrany ambolohany hoe tsy avaty aminay iny moa fomba foana ny miteny am'izany fa mora miresaka ihany rareo zay ve le hoe ouverture zany hoe mandefitra kokoa ve zany a le hoe fanavaozana ny republika fa ny kifandamindaminana any amy samy ambony ihany no nandeha ohatrany teny ve zany zokobe constant velson hoe gouvernemanta politique io manahoana lafo ny toekarena ny lalakivoana ao anatin'ilay hoe fanavaozana satria iny zao zany le hoe nahena ny ohatrany hoe laharan'ilay ministère mpanjakana teo aloha lasa iny ray aloha tsisy hoe le tianao resana ao anatin'ilay izy hoe somary namaivanina lay fanavaozana iny a tsy maintsy mba nasina iny fanambatambazana iny fa raha ny marina io ministère io mihitsy angeny ohatrany hoe sarety lasa lohan'ny omby ministère ny fanavaozana ahoana mo fanavaozana mbola voakotrehana ary ny ara-ny fahitako azy a tsy ino hoe nietra laharany eo amin'ny arofenitra akory ny zava-dehibe an'ity firenetsika ity fa ny zava-dehibe eto amintsika de hoe ahoana ny fomba azahoan'izy efada zavatra amin'ny rahalahy sy ny président Michael Randrenirina tonga de tompomarika amin'ny vatany eo ambany fibaikony task force ny task force zany moa de hoe vondronasa anankaray a ny miaramila zatra an'izany vondronasa anankaray a omena tanjona mission anatina fotoana voafetra tsara mihitsy hoe tsy maintsy tanteraka task force hanao fikaonandoam-pirenena ary mahay miaraka amin'ny FFKM fa tsy hoe vao manomboka re vato ery de fa vava be tsisy fanajana amin'ny FFKM ny ataonao eo rehefa tsy mahazo tsodrano amin'ny ray aman-dreny ara-panahy iona leny zay ny any veriko hoe zava-dehibe za zany tsy te hivaky loha loatra am'le hoe ministère d'état de niemotra lasa ministère tsotra tiany zany a tsy aoko zany fa tsy makaty aposika fa le firenena fa le firenena jerevantsika atram'izao tsika averiko ihany le teniko tamin'ny voalohany teo kaparanjo no hitanao mandritra an'izay hoe iovany gouvernemanta kaparanjo fa tsy misy na ray ary namoaka hoe zay de mitaky hiringiriny mihitsy hoe fanavaozana ny republika am'izay zao tena resaka tsy nisy reo mifanala baraka rehetra sy mifanenjika hatrany andafika hatraty reo tsy nisy ny teny an'izany fa de ohatra n'ireny le miady remby reny mba tsy tenenako teny manafotohana raha antsika malagasy ka raha miteny de hoe miady taolana no hitanao mandritra an'izay roa herinandro zay ka mila mifantoka aingana mihitsy a ary tokony hoe ampelantanan'izy dimy rahalahy direct misy task force mampandeha an'le na ny serasera ary nge tsy mibahanao anatin'ny serasera-mpanjakana mihitsy ny resaka hoe anao fanavaozana ny republika tsika misy ministera ny serasera tsy hitanao hoe ohatry nisan'andro tsy ihanina de nisan'andro fotsiny zao ihany isan'andro hatrany amin'ny taloha firy taona zay ihany ny hitanao kanefa nia io tokony matanjaka tsara manome ny tsinjodia ho an'le mpiray firenena hoe mizotra am'izao tsika farany ohatra reto raisiko reto maka ohatra ray voalohany a manaiky a bulldozer trongiso andolo izy tokony ho trondrisana madama mitehaka zay afa apio an'ity ity ny tena zavatra lehibe indrindra hoe ny ministera amin'ny fitsarana ve namoaka tetika afahan'ny mpitsara ny avocat ny manampahaizana sy ny olo-tsotra isan-karazany a ikondo dian'izao ny lalana hampaleotena ny fitsarana indépendance de la justice zany hoe fitsarana tena masy mandidy amin'ny fahefany tsy misy tsindry-bokotra itsony fa zay natao republika vaovao misy an'izay ve zay nandrasana
mahazo miverinao anao na impolo ary mahazo misolo le olona zany oa tsy makaty aposika za fa nizaniza misolo ao na ny eo ihany no miverinao zay raha tena raha lehibe mihitsy zay ohatra hafa momba ny tanora de ahoana moa ty raha misy alahelo koa samy GNZ zay génération zokony sy reto génération zandriny reto efa nandalo tamin'io zay ry zalahy fa zay tsy nisaragaigy ohatran'io hoe za ataovy ministra de manao vavabe zay tsy nanao an'izany zay tsy nanao an'izany nisy vahintsika teto maly nanao an'izany hoe tamin'ny 72 tsy nahazo toerana ny anina tamin'ny 91 tsy nahazo toerana ny anina tamin'ny fa tsisy nitaky an'izany tsy hoe satria za kely taona de tena hoe efa tonga de place réservé fa zao noho izy tanora ny fitombohany de tena mijery ny raharahan'ny tanora mihitsy iringirina ny raharahan'ny tanora inona erim-po be dehibe reo ary mokondoa be dehibe reo petraka fotsiny ary loha ampitoerana eo fa tsy misy asa tsy miasa voalohany tena voalohany de zao ina ty ministeran'ny asa ty any aminy ko ny emploi sy ny travail any fonction etsiko nefa ny misy hoe ministeran'ny fanofanana amin'ny enseignement technique et professionnel misaraka ny enseignement technique sy ny emploi de jerenareo fotsiny zany zany hoe ampianampianary-potsiny ny ary amin'ny teknika manao emploi fotsiny ny ary ny emploi zao tamin'ny farany teo de manao hoe misy asa 10 any anina moa zao any Dubai moa iny misy kitapo-latsaka karaha tsy nisy tany de inona nataonao madama le ministra teo kitapo-latsaka ny tediavin'ny olona ho anareo tanora tsy mahay miteny am'lafianakiraiky koa zany azoko be constant velson mety hoe niatso tanketra amolavolana ny tanora de niatso mba ho an'le amolavolana somera za zay tsy maintsy mifamatotra amin'ny fampanana nasa sy ny orinasa ny fanofanana fa tsy misaraka ohatran'io hoe ny emploi aria zany tokony drikinanareo tanora zany tokony ndrikinanareo tanora rarahanareo samy tanora ty zao misy olona milaza azy io tanora mibodo toerana eny amin'ny université mpanjakana Atrano de Gaulle nisy zay tohatranao nisy nanarama koa Azatỳ Antananarivo nisy zay maminga vinga sy manopa ministra satria hoe diovina ny cité universitaire de tsy tiany zalahy zany de tsisy miteny nareo tanora tsisy miteny fa satria ve nareo fa universitaire fa satria nareo ve efa mikirakira ordinateur de le boikely sy pakely aty amin'ny lycée ary ahoana hoay zany inona de miverina ihany ny resaka hoe hianatra nalabaka de aninona universitaire zany abodoniny sasany ka zany le ataoko hoe le resaka gouvernemanta tsy maintsy famatotra ihany am'le république fanavaozana ny république raha anavao république anao tena tsy maintsy stratégie pirenena momba ny fampiasana ny olona ka zay sao de hoe lasa aloha ihany zay any constant révélation satria ny tanjona manaraka ny asiny hoe zavatra ho atao de le fikoanandoha-pirenena ka sao de anomana zay sy hoe anao zay ampandehan'izay aloha ny asa le gouvernemanta ka fikoanandoha-pirenena makambizany ve le ministera ny asa teo sy ty ministerany fanofanana teknika sy fanofanana teknika sy momba ny asa ty le fanofanana teknika aloha ny tsy dere misy tao anatin'nyvolana tsy misy mihitsy a tam'le kaparanjo rehetrarehetra reo mba nilazan'izay hoe zao ange le nandrasana taminareo ary na le tanora masika tsy nasika tam'izay lafin'izay fa masika any amin'ny kaparanjo zay zao zavatra ohatra zay ny ohatra nakara ihany moa efa ndraisantsika ihany iny le za zao de manontany za zao de mba miandry ny lehiben'ny ty mahiteny hoe tsy misy olona vaminay ao ohatra n'le tamin'le gouvernement voalohany
raha ny hoe mikasika ny eny raha ny vaovao sy ny fanamariana avy amin'ny ministra ankiray ohatra de hoe nahazo-tsodrano ka tamin'ny filoha teo aloha sy ny barao politika ary nankasitraka ihany koa tamin'ny fanendrenana nataon'ny prime ministre nisy fifampiresahana raha ny resaka nataony zany hoe manamafy an'ilay resaka nataon'ny filoham-panjakana iny sokatra tamin'ny ankolafikera samy hafa de raha miainga avy amin'ny ministra anankiray iny zany a ministre fampianarana teknika sy ny fananarakasa dia nahazo-tsodrano de zay le maneho an'le hoe tsara misy mahainao an'izay ankolafikera samy hafa hoe mazava amin'ny politika zany raha raisina am'izay dikan'izay zany a dikan'izay zany de zao andrasana sisa zay ho teneniny atokony zareo momba ny hoe fanavozana ny republika satria izy tsy tany mihitsy tsy tany mihitsy a fa pré-campagne na masaka azy andao anaraka fiara-miasa samy hafa aloha de toizantsika veoary